mianatra eo a-tongotry Jesosy isan'andro. Miaraba antsika tsy avindray satria telaka misy fa 7 ny volana aprily ity indray lesina ho an'ny lehibe no arahantsika eto anio mialohan'ny hidirantsika ny amin'izany nefa dia aray vavakisika. Tompoandriamanitra eo mbola misaotra anao izay fa nomenao tombontsoa indray, tombotaona fa anay mandinika ny teninao, ny angatanay dia mba tsy handalo fotsiny ihany eo amin'ny fiainanay ny izany fa ho vantofantsika iorenan'ny finoanay eo aminao tokoa. Aminaran'i Jesosy, amen. Lohateny lesona antsika androany dia manao hoe mendrika i Jesosy, mendrika Jesosy. Averintsika hatrany ny tsy anjery amin'ny Apokalipsy 4:7 manao hoe nanao tamin'ny feo mahery hoe mahatahorana Andriamanitra ka mivoninahitra izy fa tonga ny andro fitsarany ary miankofa ny lohan'izay nanao ny lanitra sy ny tany sy ny ranomasina ary ny loharano. Ao amin'ny Apokalipsy 5:1 ka hatramin'ny 7 dia mahita seza fiandrianana indray isika. Ohatr'izao manka no voalaza ao. Ary hitako fa indro nisy boky voasoratra tao anatiny sy teo ivoany. Voapetaka mafy tamin'ny tombo-kase 7 teo an-tanana ankavanan'ilay mipetraka teo ambony seza fiandrianana. Ary hitako fa indro nisy anjely mahery niantso tamin'ny feo mahery hoe iza no mendrika hanokatra ny boky sy hamahany tombo-kaseny, ary tsy nisy tany an-danitra na tetỳ an-tany na tany ambanin'ny tany nahasokatra ny boky na nahajery azy. Amen. Misy boky voasoratra tao anatiny sy teo ivoany. Voahisy tombo-kasen'Andriamanitra izany ary tsy misy olona na ny an-danitra na etỳ an-tany mahasokatra ny boky io. Dia miorooro ireo mpony lanitra, lehibe ny olana agoavana tokoa izany satria tsy misy anjely afaka misolo tena ny olombelona eo amin'ny fitsarana faran'ny tany. Dia nitomany moa i Jaona satria tsy misy nahasokatra n'ilay boky. Avy eo dia manao teny mampahery an'i Jaona ny iray amin'ireo loholona. Jesosy ilay zanak'ondrin'Andriamanitra no mendrika hanokatra ny boky. Mibanjina lay amin'ny vahaolana ho an'ny fahotany Jaona amin'ny Apokalipsy 5:5. Eto dia hitan'ilay mpaminany antitra ny fomba tokana ahafahan'ny olona rehetra miatrika n'ilay fitsarana farany eo alohan'ny seza fiandrianan'Andriamanitra. Hoy izy hoe ary ny anankiray tamin'ny loholona nanao tamiko hoe aza mitomany indro ny liona avy amin'ny firenen'i Joda dia ny solofon'i Davida no efa naharesy ka hanokatra ny boky. Ary hitako fa indro nisy zanak'ondry nitsangana tahaka nefa voavono. Makin'izay isika ny Apokalipsy 5:5 vakiana manomboka amin'ny 9 ka hatramin'ny 12. Manao toy izao aminaran'i Jesosy. Rehefa nandray ny boky izy, ny zava-mananaina 4 sy ny loholona 420 dia niankoaka teo anatrehan'ny zanak'ondry sady samy nanana lokanga sy lovia volamena feno didin-kazo manitra izy dia hivavaka ataon'ny olona masina izany. Ary ny hira firam-baovao izy ka nanao hoe ianao no mendrika haka ny boky sy hamany tombo-kaseny fa voavono eo anao ary ny ranao no nanavotanao ny ho an'Andriamanitra
olona avy tamin'ny fokom-pirenena rehetra sy ny samihafa fiteny sy ny olona ary ny firenena rehetra. Rehefa nataonao fanjakana sy mpisorona ho an'Andriamantsika reo ary manjaka ambonin'ny tany izy, ary nahita aho sady nandray feon'anjely maro manodidina ny seza fiandrianana sy ny zava-mananaina ary ny loholona, ary ny isany dia alinalina sy arivoarivo. Nanao tamin'ny feo mahery hoe ny zanak'ondry izay novonoina dia mendrika andray hery sy harena sy fahendrena sy faharezana sy haja sy voninahitra ary saotra. Amen. Nandray ny boky ny fitsarana Jesosy, ilay zanak'ondrin'Andriamanitra, nanasorona ny ainy ho famonjena ny olombelona rehetra ka nanokatra an'izany. Velom-pidarana sy dibo-kafaliana ny lanitra manontolo. Nandresen'i Kristy ny fakapanahany Satana ny fahafatesany teo amin'ny hazo fijaliany Kalvaria, ny fitsanganany tamin'ny maty, ny asa fanompoana nataony tamin'ny mahampisorona be azy, dia nitondra famonjena ho an'izay rehetra mifidy ny amaly ny fahasoavany amin'ny finoana. Vaovao mahafaly loatra ho an'ny vahoakan'Andriamanitra ny fitsarana. Manambara izany fa tapitra hatreo ny fanjakan'ny ota ary afaka ny vahoakan'Andriamanitra. Misy mampahery kokoa noho izany ve? Hitanao? Miaro antsika eo amin'ny fitsarana Jesosy, manarona antsika ny fiainam-pahamarinany tonga lafatra ary miasa ao anatintsika ny fahamarinany mba hanavao antsika. Raha vitina ny lesonantsika androany dia tsarovy manjakariva ireo zavatra miseho ireo any an-danitra ary hitantsika amin'izany fa Kristy ny ivon'ny zavatra rehetra ary noho ny sorona nataony dia mahavaha zavatra maro na any an-danitra, indrindra ny mahakasika antsika anivon'ny fitsarana. Mamela ny helontsika ny fahasoavany, manova antsika ary manome hery antsika mba hananantsika fiainana araka ny sitrapon'Andriamanitra. Tsy misy tokony hatahorantsika izany. Miaro antsika ny lohan'ny fitsarana i Jesosy ary resy ny fahefan'ny ratsy, manome rary ny vahoakan'Andriamanitra ny fitsarana, ary ny tanjon'ny fitsarana dia tsy ny ampiseho ny faharatsitsika tsy akory fa ny hanambara ny fahatsaran'Andriamanitra. Mba ho aminao tokoa anie izany teny izany, mba ho dibo-kafaliana ny fonao fa misy mpiaro tokoa ianao ary misy miady ho anao any an-danitra any. Afaka isika. Misaotra anao zay ray hoany amin'izany lesona nomenao anay anio izany. Misaotra tompony amin'ny sorona izay nomenao anay teo Kalvaria. Olona afaka tokoa izay ankehitriny ary ianao ny anteheran'ny fonay sy ny fanirianay rehetra, ny miankina ao an-tratranao no mahavonjy anay tokoa. Io tompony isambatan'olona ny isa-tokantrano izay mihaino izay mifandaharan'izao, manavao ny fanoloran-tena ary mahatsapa indray. Zany alibiazan'ny sorona nataonao tao Kalvaria. Ampio mba ho mendrika an'izany tokoa, mendrika ny filazantsaranao, mendrika ny fanjakanao. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Mianatra eo an-tongotry Jesosy isan'andro.